Ampitiavana no anlorana ny arabantsika ny tokatranandro mijerazay amin'ny jitakarity falitafaraka aminao zay dia manasanao anko anaraka hatramin'ny farany fampalavao eto fahitalavitra ma TV maromaro ny matoam-baovao entina amintsika isany amin'izany ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fivoriana izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany ny fivoriam-beny ny francophonie ny tianambara ny sehatra samihafa ao anatin'izany hoentina amintsika ny antsipria ny lafim-baovao sosialy ihany koa tsy adino mitondra izany amintsika araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany raha efa nihevitra ny rehetra fandro tsy fiasana ny andron'ny zoma fa 2020 ny volana novambra ho avy izao dia nandiso izany ny ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy Andriamato Maharanty Jean de Dieu nambarany ary afafanty antoka ho an'ny rehetra ny tsy fiasana ao anatin'ny indray andro indrindra ho an'ny mpampiasa toy izao ny fanazavana. Andro fiasana ary andresaka rama ny andron'ny zoma fa 2020 ny volana novambra eny amin'ny folo sy roa arivo io nambarany ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy ary ny asa Maharanty Jean de Dieu androany nandritra ny fanambarana tamin'ny mpanao gazety fanapaka-hevitra izay niraisin'ny gouvernement araka ny fanazavana sainganana tombony afaka mitsidika malaky ireo fototrafitra sy ny asany tanterahana nandritra ny fionambe atampy francophonie kosa ny mpiasa malagasy rehetra ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Miasa zany ny mpiasa amin'ny faha dimy amby roapolo novambra ho avy izao fa tsy araka ny feo miedy etsiromo sy ny fanontaniana hoe miasa sady tsy miasa dia miasa ny mpiasa zany amin'io fa kosa dia zao rehefa aorina ny francophonie amin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo ny volana novambra dia mahazo mitsidika ankalalahana ny rehetra na mpiasa-panjakana zany na mpiasa amin'ny tsy miankina ny eny amin'ny village amin'ny francophonie eny amin'ny CCI Vato eny amin'ny 5 étoiles ary zany dia ho anisan'ny mpandray eny ny front république sy ny premier ministre. Marina fa miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa sy ny mpampiasa ny fanjakana ny fametrana ny andro tsy fiasana ao anatin'ny taona mitohy toy ny andavanandro zany ny tontolo andro ny mpiasa manerana nosy amin'ny zoma ho avy izao.